Voasambotry ny pôlisy avy anivon'ny boriboritany faharoa miaraka amin'ny fitaovana fampiasany amin'ny famakena trano. Ireto roalahy hitantsika amin'ny sary ireto tao amin'ny fokontany mabibikely ny alarobia alina teo. Nandritra ny fisafoana fanao ny ireto pôlisy-pirenena ireto no nahasamborana azy roa ireto. Ny iray izay efa voasambotry ny fokon'olona ary natolotra ny pôlisy avy hatrany tamin'ny alina alarobia io ihany. Ny alarobia maraina tokotokony tamin'ny roa ora dia nisy lehilahy iray izay nifanena tamin'ny pôlisy nanao fisafoana tamin'ny faritra mabibikely iny. Tamin'izany indrindra rehefa nadihadiana teny an-toerana izy sady nisavana dia nahitana meso sy fer-rond noentin'io ankizilahy io. Rehefa nilaza moa izy dia hoe niady tamin'ny olona tao ambany tao amin'io mabibikely io. Rehefa noentina nijery an'ilay toerana hoe nilazainy fanedivana izy dia naheno ny mpitandro filaminana fa misy olona hafa indray enjehany andro masom-pokon'olona ao mora feno tamin'ny fotoana io. Tratran'ny andro masom-pokon'olona moa io lehilahy io dia nilaza ireo andro masom-pokon'olona ireo fa tia lehilahy izay tratran'ny mpitandro filaminana tia dia mpinamana amin'ilay olona izay nenjehana izy ireo ka nikiasa saika hamaky trano izy ireo. Rehefa nijerevana moa ilay toerana izay voalaza fa hoe saika mivakiny zareo dia nanamarina tokoa ny olona tompo-trano fa nisy tokoa ny fikasana hamaky ny trano zareo ary heno zareo io zavatra io. Natratrarana pince compante eo amin'io ankizy io lehilahy izay tratran'ny andro masom-pokon'olona io ary mpanaovana fanadihadiana moa amin'izao fotoana izao manoloana an'io ary efa miaiky izy ireo fa nanao saika handeha aminao famakinan'io trano io. Dia rehefa vita moa izay dia mazava ho azy fa atolotra ny fampanaovana ny raharaha. Manamafy hatrany ny tompon'andraikitra ny tsy maintsy hitondrany rehetra ny kara-panondrom-pirenena raha sendra misy ny antony tsy maintsy voana amin'ny alina. Izany no ahafana manavaka azy ireo amin'ny mpanao ratsy. Ho antsika izay andeha vocal mitondrà kara-panondro. Mitondrà kara-panondro inona ny antony? Matoa anao vocal izay dia misy antony izay tsy azo anoharana angambany. Azon'ny mpitandro filaminana tao no misava anao ny mitondra anao aty amin'ny birao raha ohatra ka tsy mazava ny antondianao. Azo ny andro masom-pokon'olona koa ny misava anao azo ataon'ny andro masom-pokon'olona ny misava anao raha ohatra ka tsy mazava ny antondianao dia hoentin zareo makaty amin'ny commissariat. Misy ny fisafoana izay atao amin'ireny toerana izay heverina fa mafampana ireny indrindrandrindra amin'ny resaka vakin-trano. Ka eto izay dia mampilaza fa izay rehetra mandeha amin'ny alina amin'izay toerana heverina fa hoe mafampana izay dia ialana tsiny fa dia tsy maintsy hoentina aty amin'ny commissariat anaovana fanadihadiana raha toa ka tsy mazava ny toerana na ny antony andehananao amin'ny quartier io. Raisiko ohatra raha ohatra ao fefeonao mipetraka, raha ohatra ao fefeonao ny tratran'ny andro masom-pokon'olona nefa anao mipetraka any Ambohimandamina amin'ny lera amin'ny 2 maraina na amin'ny 3 na amin'ny 2 maraina dia voatery izay tsy maintsy hoentina aty ianao hoe anaovana fanadihadiana mahakasika ny antondianao any amin'ny quartier io. Misy hatrany ny fisafoana ataon'ny pôlisy-pirenena eto amintsika ena ny elakelan-trano rehetra eny amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana.